vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba Nanisik ampunya panai aminirang amin'ny fofeny fifalena no iarabakondray antsika menakavy parinaraka ny fandarana amin'ny ity fotoanany io mafinaritra dia mafinaritra be ity matoka fa andray zavatra indraytsika androany ary andray lesona lehibe sy fampianarana lehibe sy goavana tsy tonga ho azy ry havana ny mahatonga ny fiainan'ny olona mikorotana tanteraka ary mikorotana ambony ambany tsy tonga ho azy reny misy antony daholo mahatonga ny fampitehana faravana tapony sabotsy lasa teotsika dia ny vavaka nandroka ilay toe fana manambady na fatna miaraka amin'ny olona izay efa noazavaiko teto ary mbola hoazavaiko ary mbola idirantsika lalina misabotsy ho avy izao vavaka mahakasika izay mihitsy fa somary miditsy alalindalina tsika fa tsy ho an'ny mpivady fotsiny fa ho an'ny ankohonana iray manontolo mihitsy tokatrariny ny iray manontolo mihitsy nampianatra momba ny tanora tamin'ny sabotsy lasa teo ny inona ny tokony hitandreman'ny tanora fandrika eo anoloan'ny tanora ary be da be mihitsy ry havana akoatrany hoe délivrance zay ataotsika fandroanan'ireo devoly sy fanahy le fanatafiditra na fanamanambady reny dia mbola tsy ndreko mandraka azafady tsy ndreko mandrakariva foana ny hoe tena mila mandray fampianarana isika mila mahalala ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ny baiboly dia miteny hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana tsy miteny ny baiboly hoe ringana ny oloko noho ny asan'ny demony ringana ny oloko noho ny fisin'ny mpamosavy tsy zay ny problème tsy problème fa ny problème dia ny tsy fahalalantsika ny olana tsy ny fahavalonao fa ny olana dia ny tsy fahafantaranao ny tokony ho atao manoloana ny fahavalonao ny olana tsy ny demony sy ny tsy ny devoly dia devoly foana fa ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana tsy noho ny devoly be da be no maharingana antsika fa ny tsy fahalalana no maharingana antsika ary izany no mahatonga ny hoe olanana fiainana ny zavatra mampalahelo fotsiny manko ry havana dia somary mitongilana ny filazantsara amin'izao fotoana izao mitongilana any amin'le hoe zava-panahy fotsiny raisy Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana dia lasa ohatran'ny hoe mitongilana any amin'le beba manolora tena ilao fahotana lasa zay fotsiny le fitoriana filazantsara na tsy zay le izy fa lasa mitongilana ato amin'le hoe manatona ray aman-dreny ara-panahy olona misy ositra na olomba ositra dia maka ositra any aminy dia miconnecté avy aminy non tsy zay fotsiny tsy resaka hoe miconnecté mpanompon'Andriamanitra fotsiny dia maka ositra amin'ny olomba ositra fotsiny dia maniray an Jesosy tompo sy mpamonjy ny tena manokana non tsy resaka zay fotsiny misy fahalalana be dia be tokony fatatsika ary tamin'ny sabotsy teo fa niresaka momba ny tanora momba fiainana ny tanora ahoana ny iarovan'ny tanora mba tsy hahatonga ny tanora latsaka ao anaty fandriky ho latsaka ao anaty fandriky satria ndraindray manko zao ny ray aman-dreny mahita ny tanora tonga dia le hoe maditra ny ankizy ankehitriny maditra ny ankizy ankehitriny ny ankizy amin'izao tefa mivoany za resy lahatra ny titeniko ty ry havana
tsy hoe maditra ny ankizy tsy maditra ny ankizy tsy maditra ny tanora fa izy tsy mahalala ny tokony atao satria tsisy manoro azy tsisy mampianatra azy ny tokony atao ny Facebook no hitany olona mifanorokoroka ao anaty Facebook no hitany dia ny veriny fa reny ny mety satria reny mandany fotoana 80% 90% fotoana ny laniny reny laniny Facebook sy ny internet dia io no mitaiza azy le manofanorokoroka mampiarakaraka ny ray aman-dreny mangina tsisy ray aman-dreny mampianatra azy hoe zao ny tokony atao zao ny alana fakapana zao ny alana fandrika tsisy ray aman-dreny mampianatra azy amin'izany tsisy pasteur mampianatra azy an'izany tsisy fiangonana sa mampianatra ny fitondran-tena tokony ananana fa ny Facebook no mampianatra azy zay ny fahalalana takany mila miaraka amina lehilahy mila miaraka amina vehivavy dia normal la potika izy avy eo tratra ny fandrika izy eo voafitaka izy avy eo voafitaka ka tsy ditra tsy voatery ho ditra le izy fa tsy fahalalana ny tokony atao tsy fahalalana ny zavatra tokony ho tanterahana dia lasa manaonao foana zany le izy hitany ao anaty Facebook ohatra ny mifoka rongony ny misotro ny mifoka zigiara ary mampianatra azy ny Facebook mampianatra azy ny internet fa gaspillage resaka fandaniam-potoana ny fivavahana dia rehefa tsisy ray aman-dreny manoro hevitra azy an'izany rehefa tsisy pasteur sa manoro hevitra azy amin'izany dia izay hitany ao anaty Facebook no keny fa marina ka tsy maditra izy fa tsy malala ny tokony atao zany ny problème ny tanora ary eo ny tena olana tsy ny tanora ihany fa be da be ny ray aman-dreny rehefa tsy fantatra ny tokony atao ranabavy rahalahy rehefa tsy mahalala ny tokony atao ianao inona ny tokony ataoko inona ny tokony tanterahako tsy maintsy latsaka ao anaty fandrika ianao ary tsy maintsy voasoloky ianao tsy maintsy voasoloky ary tsy maintsy fandrian'ny olona fitahan'ny olona zany mahatonga ny toroten'ny pasteur Hertina tsy toroten'ny fotsiny hoe raisy Jesosy dia andao tabataba hivavaka dia andao angataka ny fatinay masiny fa ny toroteny dia mampianatra fomba fiatrehana fiainana ahoatiny ny fomba hiatrehako raha misy olona milaza ho tia ka hiaraka amiko raha misy lehilahy mitory fitiavana amiko ahoana ny fomba hiatrehako amin'izany raha misy vehivavy tiako rana ahoana ny fomba hiatrehako amin'izany ahoatiny ny fomba hiatrehany ray aman-dreny amin'ny fitezanany tanora ahoatiny ny fomba hiatrehana ny ady raha manana olana ianao inona no mahatonga ny trosa satria be da be mihitsy ny olona miresaka amiko amin'izao pasteur boka ny trosa potiko ny trosa misy olona nanako vola tsy manome misy olona nanako trosa tsy avery ny volako nefa zahy etsy andaniny aty nanan'olona vola dia teren'ny olona andony vola dia le izy tsy hoe entina mbavaka fotsiny ry havany tsy hoe entina mbavaka fotsiny ianao dia ametra tanana dia délivrena hiala amin'ny fanahy ny trosa fa ampahafantarina anao inona nahatonga ny trosa inona nahatonga ny boka ny trosa tamin'ny fomba hoana nidirany trosa taminao fa raha vao tsy fantatrao ny antony nahatonga ny trosa dia mbola potiko ny trosa eny ianao rapitso raha vao tsy fantatrao ny antony hoe zao ny antony nahatonga naboka ny trosa zao ny nahatonga ny trosa tafiditra teo amiko dia za miteny aminao fa mbola rapitso indray anao mbola voasolokon'ny olona ary dia mbola hidy trosa indray raha vao tsy fantatrao ny antony ary milaina koa ahoana fomba hivoahako raha vao fantatro ny trosa ahoana fomba hivoahako zany ingeny tena olany ny atsika ampimako tonga dia le hoe eny zay nitakatritsika dia zay le izy volany ilaiko amin'ny manany ty dia zany mahatonga ny olona sasany lazako anareo teo afaka mitrosa izy dia lasa indray izy manjana bola piretin'le olona ato izy dia nefa rana izy lasa manjana bola dia trosa miampitrosa mamatrosa nefa dia misy zavatra ara-baiboly fampianarana ara-baiboly atonga anao ho afaka moramora foana ao anatin'izany
misy fomba ara-baiboly ahoana ny fomba ialana ao anatin'ny fahaterena sy zany trosa izany satria tadidio fa ny trosa riavana tsy vola fa toetsaina zany zao de efa mila takatsika sady zany de efa mila takatra ao sady zany ny trosa tsy problème posy tsy problème vola fotsiny fa problème toetsaina ary misy toetsaina mila ianaranao fomba ivoanao anatin'izany fa raha vao tsy anananao zany toetsaina zany de miaingy amina trosa kely ianao fa mefara amina trosa faratapony ka tiako tenenina de tsotra ao anatin'izao programme ambavaka sy délivrance zao de tsy hoe vahavaka fametratanana fotsiny androatana ny trosa androana ny ditra ampiovany zanakao ialana amin'ny fanamanam-bady tsy zay fotsiny no ataontsika fa tena fampianarana ndalo anaraka fijorona vavolombelona vijoitsika zay fijorona vavolombelona vo tamin'ny sabotsy teo makasika ireo fanafana lehibe na teto tamatavy na fianaratsoa na Tananarivo ho arahantsika zany rehetrarehetra zany jesosy vavaka ho any retolo reto araha iala eto io lohan'ny sainy io jesosy araky ny toriteny teo dia ifo am'izay ny mason'ny sainy manomboka eto amen izy fahazavana ny sainy manomboka eto amen ahita lalakale am'izay izy manomboka eto amen izy tolotsaina vaovao avy any an-danitra manomboka eto amen misokatra ny lalana amidy rehetrarehetra tam'izay miala ny aizinao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy amen tonga fahazavana manomboka eto amen manomboka manana fahazavana amen manomboka manana fahazavana amen manomboka manana fahazavana ianao amen manomboka manana fahazavana ianao manomboka misy fahazavana ao anatinao amen manomboka misy fahazavana ao anatinao amen ianao tsy nahita tao hatramin'izay dia nomboka hita tao ianao amen andeha lavitra amin'ny fiainanao amen miala ny blocage ao anatinao amen miala ny ozina ao anatinao amen manomboka misy fiainana mahafinaritra fiainanao amen tsika rehetra miara-manao hoe amen iza ny anaranao ny anabavy alleluia iza ny anaranao ny anarako de Omega ny anarako ina zavatra tsapanao teo za zany efa ela mihitsy za zany manaka ny zanaka maditra de marary foana ny foko de veo za nisy taonany aho afa-jaza de za afa-jaza io zany vokatsy le retim-po de afa-jaza de anatin'ny kiboko voatsela misy zavatra mandehandeha ohatrany bibilava amin'ny bilibiliko de za zany tsy matafivavaka tsony na asan'Andriamanitra fa tsy vitako tsony iny araka ho Jesosy ny ara-panahiko sy efa tady simba tena potika mihitsy ny ara-panahiko de tamivavaka tamin'ny larbi teo iny de nisy zavatra mandehandeha anaty kiboko de ny délivrena teo iny za tazomy satria ty tanako ty mivody de mangosikosika de ny délivreny pasteur Ertiny iny to de nandoza de to de ravela ohatrany lamban'io vehivavy io nifoaka tamin'ny lohako tamin'ny larbi tonga de ravela ohatrany io anatin'ny lohako de Jesosy ina dikany ty fa vao afaka io raha eo voka taiza tamin'ny lohanao za mandoa tonga de ravela voka ny lohako ohatran'io lamban'io vehivavy melamela io le rano voka tamin'ny lohako tonga de ravela enao délivrena tao tamin'ny larbi délivrena teto tamin'ny larbi tamin'ny alakamisy le amin'ny 12 atoandro Jesosy satria zany Jesosy ina loatra Jesosy mahatonga ny problemako amin'ny zanako reto fa misy dikany io Jesosy kay zany famisaviana fantafatarako le izy tena nahoana kibonao
dia io kiboko ngengeda be teo ohatran'olo bevoka za taon'olona bevoka foana e ngeza be mihitsy ia ngeza be ohatran'ny bevoka io mihitsy ianao tamin'ny herinandro za zany antanian'olona anao me bevoka foana zaho efa tsy ianao bevoka tamin'ny herinandro zany mbola be ny kibonao ia ngeda be kiboko a fa zao za hitanareo angambany kiboko na olona Alleluia! ngeda be ohatran'io kiboko fa raha velona ohatran'io mihitsy nivoaka tamin'ny lohako tamin'ny elaka mihitsy a voninahitran'i jesosy fa mevana aho a tsy ohatran'ny teo fa tsisy zavatra mihetsika ntsony anatin'ny kiboko tsisy zavatra mihetsiketsiky ntsony tsisy zavatra mihetsika ntsony fa teo dia nisy zavatra mihetsika dia za manontany le ohatra ny biby lava teo niala tao ia mihetsika be i de raha le io voto be teo ny tonga de niena ia dia izy miaigna io fa Nanomboka hita kely tamin'ny ohatran'io ngeda be ohatrany bevoka be ny kiboko teo fa ieny izy nanomboka lakamisy miaigna izy io orakoraka aleluia mabe so zaho a isaka amin'ny alina aho te tsy mahavavavaka fa vao tonga mirobe folo ala dia tery jesosy aho dia tafivavaka za dia tonga dia fa nderina ny fiaina de anao le nandeha raha iny efa tsy naninona fa tsy reraka ntsony aho zao iny fotsiny voaka tao de tonga ia to dia afaka fa za zao efa matafivavaka amizay za zao amrobe folo aho dia de tafoa tsisy raha mandehandeha koa ao ia tsisy raha mandehandeha fa mahery ny jesosy no sa tsy mahery asan'andriamanitra za zao a dia niverina ao amin'ny asan'andriamanitra asifitehaka mafy raha anabavy maherezy ianao ato ny anabavy ato inona raha nahazo anao teo ninahy zany vavoniko mamofogna dia tsy haiko no sinizita koa fa lohako marary anao voasambany tonga eto sa efa tamin'ny heriny tamin'ny heriny za taty nanomboka herinandro anao be niany za taty koa ianao io koa de nanakory narary vavonao dia matsapa zany za fa mety asa aminahy ny andriamanitra satria miresaka amin'olona zany za dia ratsy tare aby ny olona satria mamofona zany za le miteny dia anao vavahana teo nanakory ka dia tafoko mano be za satria mety niasa mihitsy ny andriamanitra dia manakory le vavonao zao vavoniko me zany tsy dia marary loatra fa bosibosena misy rivotra dia manakory izy zao mevamevana izy amizao ary le fofona ka za amizao mbola tsy maheno tsy maheno anao avasitany ianao zay ka asifitehaka mafy nefa io fofona io rianinao foana za maheno ny olona koa maheno za olo dia eo foana io fofona io tsy miala aminao io mihitsy io fofona io tsy miala aminao io fofona io dia le vavonao koa marary vavoniko marary alao fofoko e karaha tsy maheno ka tsy maheno asitany alao koa efa tsy maheno zao za zao fa tsy maheno nanomboka tamin'ny herinandro anao tonga teo tamin'ny herinandro dia anao tamin'ny herinandro iny efa tsy de nisy an'le fofona mbola eno ka ary amizao ka za amizao fa tsy maheno asifitehaka mafy rahalatsaina bavy tsy miverina tsony mandrak'izay jerenao a isa zovy tsara anaranao take sandria sandria aiza anao miperaka tanambo 5 tady dio ty vehivavy ty ho testetsika io ray volana faravahelany tsy miverina tso za fofona sy aretany zany aman mandrosoa tsara ianao mivavaka fa ho afaka ianao ho hitan'ny tompony fanasitrananao maherezy tainy jesosy azovy ny anaranao ny anabavy fanomezantsoa agnarako akeza mipetraka amin'ny betania ino raha nahazo anao za vao niditra takeo igny dia marary be agnatin'ny kiboko karaha hoe amin'ny lalan-jazaka agny dia tsy rehefa nanomboka nandeha toriteny igny dia mandeha mivoaka fogna ary za dia ohatrany hoe tsy mandray za am'le tenin'andriamanitra ary tegna hoe vonona za ankato dia rehefa nanomboka hoe andeha délivrance dia vao izy paster hoe ataovy ambony lohanao ny tananao dia samy mandroaka dia voly dia mbola eniko nararirary fa tamin'ny paster ny nanomboka nandeha nanao délivrance paster regny dia am'izao za matsapa maivany alleluia le aretina taona zany tsy napetraka anao teo zay na tonga anao tsy tafapetraka tsy tafapetraka mivoaka foana ianao teo dia mivoaka foana dia marary karakory ohatrany hoe misy raha ivoaka anao ohatrany hoe misy raha ivoaka dia osisy le raha vavy taminah tao hoe mety misy fanahy andeha oziny izy io dia rehefa tonga taketo igny me za isarako any tompo fa tegna afaka za am'izao tegna dia tsy hainao misy raha manana koa eniko misy raha afaka nateraka afaka asivorakoraka alleluia mape teneny eo an'ila anao mahery marina ny anaran'i jesosy ty hoe sitrany anao ke sitrana za amin'ny anara alleluia tainy tompo ianao tsy miverina tsony mandrak'izay manaraka andray mandrotsy ny anabavy azovy anaranao germaine ny anarako germaine napetraka akaiza me ambala manasy ino raha nahazo anao raha nahazo anazy zany vozao sy za vo tonga androany satria voasina vo tonga voasamba tonga ia za zany marary fo dia malemy tension
dia tamin'ny alina zany zany nieritreritra le mareny le tômôbila mandeha hoe misy vavaka ery ozy za hoe andeha foana za fa tsisy vola atao frais dia ozy akory tonga afaka akagny i me ataoko mandeha karakory fandehanao karaha nino ataoko iny andeha takagny zao fa manino za zany sady marary fo malemy tongotra anahy dia malemy tension za fa ray taona za zay dia efa manao karaha ny foana anao ya dia randeha za tonga za tavoaka tonga marindrina ampiraky relax dia nahita raha vavy zay nijery anahy dia nomeny vola 10 000 za nataoko frais dia niala posy aketsy aho dia mbola miezaka manao karaha ny fa mbola tsy takatsaka zao za isorako any jesosy fa tena afaka amin'ny anaran'i jesosy tena afaka ura tena isorany jesosy tena afaka ina ny ataoko nandeha tany zao za tena afaka heritona mahery anao nakara sady marary fo za dia marary tension voasambany anao tonga eto nyany sambanyndroany za tonga eto misy andriamanitra velona tsatsy misy jesosy mpanazilana zatsy misy ogaga ny fianakavianao ahitanao andeha tsy misy fianakavianana reka za zaka efa za rery nandeha avy tany dia ogaga ndray zany manodidina anao eo raiky zany alleluia nanao hoana fatsapanao le fonao fa tsy mara eto mbola midobodobo za nitsangana te midobodoboka amin'ny foko dobodobo dia raha avy nandoza dia niala izy zao avy nandora nandoa za te dia niala hainao nandora fa tsy nandoa e nandoa le nandoa teo iny nandoa za te nandoa azy teo anao afaka ianao zao afaka za zao sitrany anao tsy miverina tsony aretina mandra dia ohatrohatry zay le izy ry avana malala ohatrohatry zay ny iny fijoroana vavolombelona zay tena raha antsika teo ireny zany sabotsy ho avy izao ny fotoanantsika ny tena marina dia manana fotoana lehibe tsy akiatotsika amin'ity herinandro ity itsika eto tamatavy moa zany dia akalazany faharoapolo taona ny faharoapolo taona ny trano fivavahana vahaony oloko ka io fankalazana faharoapolo taona io dia tsy hoe anaovana fety akory tsy hoe andindisy hitetehaka fotsiny akorytsika fa raky nambarako teo amin'ny voalohany teo dia hoe tena ndray fampianarana isika ary andray expérience goavana satria tao anatin'izay roapolo taona zay raha fitenina ny roapolo taona zany dia tena hoe nandraisana fahatsapana nakana expérience lalina momba ny zany hoe fiainan'olombelona io nahitako zavatra marobe nahitako karazana devolo marobe nahitako karazana mpamosavy marobe nahitako karazana fiainan'olona potika marobe karazana retina be diabe karazana faharavana be dabe teo amin'ny fiainan'ny olona ary nakakolesina expérience ary nahitako an'izany hoe olona afaka zany ihany koa ary olona voavonjy sitrana tao anatin'ny aretina tao anatina sana demony ary zany no ifampizarana amintsika eto tamatavy eto izay manomboka ny izy io moa zany ny alarby ho avy izao amin'ny 12 oratoandro ny alaka misy ho avy izao amin'ny 12 oratoandro dia misy délivrance sy fametrahantanana tsirairay ametrahantanana tsirairay avy tsika zay maniry mba tedina mira fametrahantanana tamin'ny laribisy laka misy teo tena nahery vaika ny délivrance ary olona maro no nitsipatsipaka tao ny demony tena nitsipatsipaka ary dia misaotra ny tompo fa tena hoe maro no afaka nisy rahalahy anankiray zay nalemy tena hoe namosaviny tsy haiko zay namosavy azy mety asa tsy haiko fantareo izy na fianakaviny na olona manodidina azy fa tonga dia nalemy nomboka amin'ny andilana iny dia manakotsako dia tena manaikitra tsy azo kasehana nybataitn'olona efa da tamin'ny seza tamin'ny larbi teo sy alaka misy larbi bataitny olona efa da tamin'ny seza dia nidelivrena teo amin'ny 10 minitra nitsangana dia afaka nandeha ny alaka misy niny mbola tonga tao dia nampiazakazahana dia niazakazaka tratrina famosaviny tena hoe afaka maro be reo zavatra nataon'Andriamanitra sy fijoroana vavolombelona be dabe
ka milarbisy laka misy hoavy izao amin'ny 12 ratoandro hatramin'ny 2 reo dia misy fotoam-bavaka moa izy io dia misy toroteny dia misy fiderana dia aorinan'izay raisina tsirairay reo mila fametrahan-tanana mila délivrance ny zoma kosa ity indray moa zany dia tsy hoe ho an'ny olona rehetra fa eny ho an'ny olona voatokana angamba tsy dia ho tononketo ny programme zoma fa isy vavaka manokana ho an'ny firenena dia fiaraha-mivavaka ho an'ireo manam-pahefana eto Tamatavy sy ny pasteur namana izay ho asaina manokatra amin'ity fankalazana ny 20 taona ity ny azoma ny sabotsy kosa dia manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoam-bavaka eto Mangarano 2 Mangarano faharoa ambadika Damascos sy eto Ankirihiry trano fivana vaon'oloko Ankirihiry Paradis Ankirihiry apita amin'ny bazary Ankirihiry ka takzao ny fandaminana amin'ity sabotsy mahafinaritra ity itsika pino rehetrarehetra amin'ny faritra manodidina rehetra aty amin'ny sampana rehetrarehetra ato amin'ny trano fivana vaon'oloko dia mitambatra aty amin'ny Mangarano aty daholo tsika aty amin'ny Mangarano aty daholo zany tsika no mitambatra satria anisan'ny iainga ao ny toroteny aty amin'ny Mangarano iainga ny toroteny ao dia tsara raha mitambatra aty amin'ny Mangarano aty faharoa aty tsika rihana ambony sy rihana ambany dia ny any Ankirihiry moa zany dia tsy miova fa mitohy hatrany dia ireo olona izay manaraka satria mba tsy njovona ihany satria tsy omby ny toerantsika amin'ireo toerana anankiroa ireo dia ataoko fa mety tsara izay fandaminana izay amin'ny sabotsy ho avy izao mba sady fankalazana ny 20 taona ity dia mba hizara varitsika ho an'ny poniny Tomasina ka vary raiky lo sasany eo ihany no zaraina ho an'ny isa-tokantrano ho an'ny isa-tokantrano no mahazo an'io vary io ho an'ny ray mpianakaviana sy ny ray mpianakaviana izay tonga ao io akory tsy hoe vary avita taona na avita herinandro fa mba entiny hoe mba manao soa mba sady manao soa fa saingy izao nefa ny tena zava-dehibe ny fanatrianao ny fotoam-bavaka io satria raha zay vary zany tsy mahavany olonanao raha vary raiky lo sasany fa saingy kosa omenay ny vary rehefa vita ny fotoam-bavaka zany hoe ny ostominay mihitsy ianao hivavaka indrindrandrindra ianao sahirana sy manana olana io ostominay mihitsy ianao hivavaka dia hozarainay vary ka manomboka amin'ny 7 dia mizara jeton io zany tsy hoe kory mirava amin'ny fotoana dia tonga ianao akavary dia mahazo fa le olona tonga mivavaka koa dia mariraina dia efa hozaraina mihitsy jeton io dia tonga ny ariva dia izay olona nanasika fotoam-bavaka teo no mahazo ny vary io mba entiny mody tsotra le antony le vavaka taonay ny tena manafaka ny olanao le toroteny ny tena manafaka anao ny fampianarana ho zarainao ny manafaka anao fa saingy iny karazany hoe mba hifanampiana kely aminao fotsiny ka ny tanjotonay tsy hizara vary fa hitonanao hivavaka fa mba zay le fanazavako zay le hitonanao hivavaka ny tena tanjona mba hanatonanao an'Andriamanitra idinoko fa andray fahasoavana sy fitahina ianao ny alahady kosa dia isy vavaka fanosorana ireo mpiandraikitra sy délivrance sy diakona eo Mangarano faharoa ihany izy io no atao manomboka amin'ny 7 ora maraina amin'ny 7 sasany maraina dia efa manomboka izay fanosorana izay ka eo Mangarano faharoa ambadika Damascos no anatanterana ny fotoana ary ao arinan'izay dia misy fiaraha-misakafo ho fankalazana an'izay 20 taona ny trano fivana vaon'oloko teto Tamatavy zay dia isy fiaraha-misakafo izay mbola fantatra ireo ty any toerana anatanterana ny fiaraha-misakafo io amin'ny alahady fa 7 ny volana février ty matoky fa handray fahasoavantsika ohatanatin'izay programme rehetrarehetra zay ary ny zavatra lehibe indrindra ry havana dia izao ianao afaka tao anatin'ny 20 taona izay dia maro ireo maro amanetsiny ireo nafahan'Andriamanitra nanerana amin'ny Madagasikara ny ainga teto Tamatavy tamin'ny 2003 janvier 2003 ny fifohazam-panavaony oloko ary nanafaka olona maro ary idinoko fa amin'izao 20 taona izao mbola veriko ihany tsy hoe fihety fihinanakanina fotsiny
tsy hoe fety andindisy hirahira fotsiny fa ny tena tanjona amin'ity faharoapolo taona ity dia mianafaka tanteraka ary za matoko fa ny expérience rehetrarehetra nandritra n'izay roapolo taona izay dia azonao raisina izany azonao raisina izany ary za mbola mampana tenanao foana fa manafaka Andriamanitra manasitra n'Andriamanitra maro ireo nijorovavin'olona tamin'ny sabotsy to be diabe le teo ny eo teny eo dia afaka tanteraka misy anabavy na misavidiny olona mibotsina ny kibony fa teo ny eo tonga dia nandray fanasitrana teo ny eo tamin'ny sabotsy lasa teo nijorovavin'olombela teo ambony pilipitra ary nahitan'izany daholo ny olona rehetra manafaka Jesosy matoky efa hotain'ny tompony ianao indao isotra ny tompontsika dia faranatsika fotoana matoky Jesosy fifanotainao sady reto vahoaka reto ary nandray fanafana sady na dia amin'izao onjam-peo na amin'izao tele zao mitambajoja serasera dia efa hokasianao sady ny fiainany olevona ny herin'ny démonie olevona ny fampisaviana reo fanamana ambady rehetrarehetra eo ao anatin'ny kibony vehivavy io reo fanamana ambady reo mikala amin'ny anaran'i Jesosy miala ao anatin'ny kibony ao zany tsy maintsy ho afaka tanteraka reto olo reto ary tsy maintsy misy fanafana sy fahagagana resy lahatra tompo fa ho afaka tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy amen zay ny fotoanantsika menakavy mametraka mandram-piona mandram-pitafa ao manaraka indray velo matapoka vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba Aku nanisik, ampunya panah.